finaritra ray atao anaty zanam-pandarana, atao anatin'ny fandarana finaritra rô sy alalao sehatra. Fa itsika da atao anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana kafaliana trano tompoky lasy tompoky vavy ny tsidiana ndray ny tokantranonao. Izay zanam-pandarana 3 minitra amin'ny fifamoivoizana atolotry ny CFTP Onja SN, ny auto-école oriental ary ny ISFSP. Ireo nitononoko ireo dia nifindra toerana eo Morafeno, ampitan'ny hôtel Baobaba zany ny ahitana auto-école oriental, ny ISFSP ary ny CFTP Onja SN. Mbola maro amintsika manko ny diso lalana dia tsy maninona tsy sasatra zay fa fotoana ray mba hanarareo tana anoroana anareo ny toerana zany hoe akaikikaiky ny Sopo Marika Morafeno moa zany ahitantsika ny auto-école oriental sy ny CFTP Onja SN ary ny ISFSP dia verintsika atao anatin'ny zanam-pandarana araky ny efa fantatsika dia 3 minitra natao hiresahana momba ny fifamoivoizana, fampianarana tsotsotra, fifampisarana, torotorohevitra amin'ny fiainana andavanandro. Tsy maka zavatra sarotra be tsika fa dia tonga dia pratika be amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa hitantsika andavanandro tokoa reny karazana ataontsika hoe misy hoe cortège na mariage reny zany na koa ataontsika hoe reo manamanjo zany misy fahavoazana filazantsika anazy ka ny cortège mitondra an'ireny misy mitondra razana zany ny ina moa zany ny tiana tongavantsika ao anatin'izay ny tiantsika tongavana dia zao inona ny ataontsika manapanamory manoloana an'ireny moa zany mazava ho azy ny code de la route moa ary dia mamaritra antsika zany fa tsy azotsika atao zany ny manapaka an'ireny cortège reny zany kanefa na dia tsy eo zany ataontsika hoe code de la route dia tsika koa ny fiarahamonina misy atsika dia tokony hanaja azy reny ihany koa tsika zany na ny mpanao mariage na ny mpandevina zany dia za zany te hifampizarana zay satria hita ihany zay ndranay misy ireo namatsika hoe misy an'ireny cortège mandalo reny zany dia mbola mininy tsofoka ny anelanelany na hoe manapaka moa zany satria fampatsahivana zany ataontsika fa tsy azo atao zany ny manapaka an'ireny cortège mitondra mariage na cortège ny mpandevina reny moa zany. Tsara no manao mamerina zay satria tena fahita matetika zany zay zavatra zay dia manana andraikitra moa tsika zany mba hifampizarana amin'izay zany mba hampatsahivana ao anatin'izay satria araka ny teneko hoe akoatran'ny hoe fanajantsika ny code de la route dia mba hajaintsika ihany koa fiarahamonina satria fianakaviana izy reny dia amin'ny fotoana mamanamanjo azy moa indrindra dia tokony tohanana sy hajaina ry izy ao anatin'ny fifanajana sy ny fahalalam-pomba tanteraka moa zany ary azadiny fa io moa zany dia efa niresahantsika eto foana hoe ny fifamoivoizana io ane tena mifototra ao anatin'ny fifanajany raha mifanaja daholo fotsiny reo raha tsy misy raha ny code zany hoe ny code moa tsy maintsy hajaintsika dia mirindra ny fifamoivoizana ka dia zay indray tompoky lasy tompoky vavy mifampatsahivana kely ny fifampizarana kely zany zany hoe rehefa mahita an'ireny mariage zany tsika mandeha na misy mpandevina dia tsy maninona fa hajaintsika izy misy fotoana ara misy cortège tena lava be teo efa 5 minitra fa dia nilahatra teo moa zany dia tsy maintsy satria manaraka ny code sy ny fifanajantsika dia hajaintsika zany zay ao anatin'izay. Zay indray ny fandarantsika androany zanam-pandarana ny 3 minitra fifamoivoizana ny tapitra fa ny finaritra rô sy ny alalao sehatra mbola mitoy aza miala amin'ny sisy radio sy télé fa mbola mitoy hatrany ny fandarana mahafinaritra be ao antsika mankasitraka tompoky lahy mankatelina tompoky vavy mirary soa tompoko.